Izay ny amin'ny fanadinam-panjakana BEPC fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony kosa indray dia nisy ny fifampiresana teo amin'ny sojabe ny sampam-pampianarana siansa eny Akatso sy ireo solotenan'ny mpianatra tapaka taorian'izany ary fa atsahatra ny fitokonana nataon'ireo mpianatra mitaka ny vatsim-pianarana. Noho ny firesahana nisy teo amin'ny solotenan'ny mpianatra sy ny sojabe ny sampana siansa eny Akatso dia nitsahatra aloha ny fitokonana nataon'ireo mpianatra ao amin'ity sampam-pianarana ity. Raha ny fanazavana no eny mitarika ny fikambanan'ny mpianatra siansa eny Akatso ihany dia nanome toky ny hanome ny vatsim-pianarana ireo afaka fanadinana baccalauréat taloha ny eo anivon'ny anjerimanontolo. Nisy anso nataon'ny doyen dia efa ndraisina le filarena hoe azo le ancien bachelier fa ny tira fotsiny raha ohatra ka izy hoe efa nianatra tany amin'ny autre faculté karaha ilay bourse dia izay no mety hoe mety azo ary natin'izay ohatra ny hoe hiakatra raha fantatra sala izy dia mety hiakatra koa 10 minutes. Efa nanome daty ve ny amin'ny doyen mety rovina mety voaka zany liste ireo ancien bachelier tsy nahazo teo reo? Izay zany mbola tsy fantatra fa lekizy efa manao rectification amin'izao. Dia tsy mbola fantatra hoe rovina ny daty mety avoaka ny zareo ny liste ny additive le izy. Mijanona hatreo moa zany le fitokonana sara efa mijanona hatreo. Milamindamina indray zany zao ny eny Akatso eny tao aorian'ilay Savoritaka Omaly. Miandry ny fampanantenana nataon'ireo tompon'andraikitra kosa ny mpianatra.